Aoka iombavaka tsy atompoko. Ny voninahitra anie dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fany masina fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola avenona trapamonjena indray izay tratra izao maraim-baovao izao. Mankalaza anao sy mitsaoka anao izay ary manoroka ny tongotrao masina Jesosy tomponay, ilay tiany amin'ny fitiavana mandrakizay. Eny tokoa fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola avenona trapamonjena izay ka afaka manatona anao eny eo anatrehan'ny ilay seza fiandriananao. Saotra Jesosy noho izany fitiavana lehibe sy mahagaga izany, ondray mankasitraka sy mankatery ilay iram-poram-panahy dia mankataka famindram-po Jesosy ny famelan-keloka avy aminao, eny ny fanadiovanao amin'ny aranao sarobidy, mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra dia aokalefanao masina Jesosy miasa mahery eto anatinay, mampahery ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay, ary atsiarovana fa Andriamanitra velona sy miasa ianao ary tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Jesosy manalo dia hatreo fianatra fotoana voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira Nazareta, noho ny maniry sy mangataka izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Mbola ampitombona amin'ny tsika mandrakariva anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ireo zava-manahirana no lohateny izay hobanjintsika amin'ny dia fotoan-tiravana araka izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahavalo amby efapolo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Isaïe 48 12 19. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mino ahy Jakoba sy ry Israely izay nantsoiko, tsy miova aho. Izao ny voalohany ary izao ny farany. Eny ny tanako no nanorina ny fanambanin'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha antsoiko ireo dia indray miseho avokoa. Mivoria ianareo rehetra ka mianoho, iza moa amin'ireny no mba efa nanambara izany? Ilay tian'i Jehova no hahefa ny sitrapony amin'ny Babilôna, ary ny sandriny ho amin'ny Kaldeana. Sady zaho ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy aho ka hambinina ny lalany. Manatona ahy ianareo ka mianoho, hatramin'ny taloha no efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina, hatry ny fony vao nisin'ireo dia teo aho. Ary ankehitriny Jehova Tompo no naniraka ahy sy ny fanahiny. Izao no lazain'i Jehova mpanavitra anao, dia ny ray masin'Israely. Izaho Jehova Andriamanitrao no nampianatra anao hahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Toy izay anie ianao mba mihaino ny ditiko dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny aloky ny kibonao tahaka ny sombin'ny pasika, ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. Amen. Ray masonao manamasinay fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izao andalan-tsoratra izao avana dia mampatsiahy ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana sy nanerana namerenana ireo jiosy mba azo indray hiverina amin'ny taniny any Jerosalema. 500 taona talohany naterahan'ny Kirosy no efa naminany Isaia izay nanoratra ity boky ity fa isy lehilahy hatsangan'Andriamanitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra ka handresy ny firenena no sady aro an'Israely. Tsy izany fa Kirosy, mpanjakan'ny Persia. Kirosy moa dia olona voaositr'Andriamanitra, antsoina mihitsy hoe Mesia, izay nirahan'Andriamanitra hamita ny asa lehibe ho fanafana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana. Ary amin'izay dia ho azon'Andriamanitra toto-saina ilay fikasany hampiasa ny Israely hatonga ny famonjena ho an'ny taranak'olombelona tsy hakanavaka. Resin'ny Kirosy lehibe, mpanjaka ny ampira persianina tokoa i Babilôna tamin'ny taona 530 sy 500 talohan'i Jesosy Kristy, ary fotoana fotaorianan'izay dia namoahany didy namela ny jiosy hiverina amin'ny taniny.
Ary nisan'izany i Jerosalema araka ny voasoratra ao amin'ny Ezra toko voalohany. Matoa zany rehetra zany no miseho dia ny hahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ara-drariny ho fanavotana ny tany sy ho famonjena ny olombelona. Raha ohatra ka mijery sy mandinika isika dia maro ireo zava-manahirana eto amin'izao tontolo izao, indrindra ny mianjady amin'ny kristianina na ireo mpanompon'Andriamanitra. Toa tsy azontsika hoe nahoana ary izany no mitranga ary inona no mahatonga antsika anontany tena hoe maninona Andriamanitra ny mamela ny fahoriana amin'ny lafiny maro samihafa iseho sy hatra amin'ny mpino azy. Anefa Andriamanitra tsy mba manadino ireo ory na ireo izay hiaran'izany fahoriana izany. Izay no mahatonga ny fanantenantsika tsy ho levona na tonga antsika ho diso fanantenana sanatria. Fa hoy ny Salamo 8:120 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy ho mandrakizay no hanadinoina ny malahelo. Noho ny tsy fahamarinan'ny olona sy ny manodidina izay manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no isan'ny mahatonga ny fahoriana eo amin'ny fiainan'ny olona na koa eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsarovy Andriamanitra nefa tsy mamafoy na andao anao mihitsy, ary tokony fikitra amin'ny tanteraka isika na dia ho any zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika izany, ka misy zava-manirana marobe izay mety hanafitra antsika. Eo amin'izao tontolo izao izay iainantsika andavanandro dia mieritreritra fa tena milamina izy ireo. Mety ny fiainana, kanefa raha tsy avy amin'ny Jesosy Kristy izany filaminana rehetrarehetra izany ary na koa tsy mahatsiaro ny ampiasa ireo fombiazana sy ireo fitahiana ireo ho an'Andriamanitra sy ny asany, dia milaza Andriamanitra anio fa hoy ny voasoratra ao amin'ny Luka 12:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arianao. Midika sandravana fa mila manolo tena mandrakariva amin'ny Tompo isika, ka na misy aza ny mety ho fiadanana, na misy aza ny mety ho atao hoe fifaliana eo amin'izay zavatra nomen'ny Tompo antsika, dia tsy maintsy isika manolo tena mandrakariva amin'ny Tompo ary mampiasa izany ho an'Andriamanitra. Fa raha sanatria ka tonga tokoa ny akan'ny Tompo ny antsika dia ho aniza avokoa izay rehetra nangonitsika. Mila mahatsiaro izy ireo fa ny vonany dia mandalo ihany fa tsy mba haritra. Andriamanitra tsy mieritreritra ny olombelona na ireo kristianina ihany koa sadasada fa azo vidiana ny atao hoe ny famindrapon'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy ilaza hoe ianareo aza amin'ny tsara velatsia ka miseho ho marina sy tsara ety ivelany, fa mila mihitsy ny fahadiovampo sy ny fanavaozana, ny fiovampo tanteraka avy ao anaty, fa tsy ny fanovana ny endrika ety ivelany na ny fombafomba na izay hitan'ny olona ihany, fa izany dia sandoka ary izany dia mamitaka ihany. Riavana ny filazantsara ny Lioka ihany, araka ny Lioka ihany, toko 2:12 hoe ary Jesosy Kristy aminy, ianareo dia mpanamaritena anatrehan'ny olona nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Betsaka tokoa ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa Andriamanitra tsy hamela antsika ho resy ny zava-manahirana, dia antsika izay mifikitra marina aminy sy mitoetra eo ambany elatra ny fahasoavany, ka manatanteraka ny asany amin'ny kintsim-po, hijanona ao anatin'ny hevi-diso sy ny fijery-diso tsy mba hijanona amin'izany hevi-diso sy fijery-diso izany, fa hiaina ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana avy amin'ny Tompo. Ary dia izany rehetra izany mahatonga antsika hijoro vavolombelon'ny Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao ho fahazavan'izao tontolo izao. Alao ery ariavana kaoka sy hitoetra mandrakariva
eo ambanitry ny fahasoavan'ny tompo. Hanana ny toe-panahy sy ny toe-po araka an'i Jesosy Kristy. Hitoetra mandrakariva eo aminy tahaka ny zanak'Israely izay dia teo aza izany fahababoana izay nanjoa azy zany dia tsy mba niala tamin'ny tompo fa nifikitra taminy mandra-piveryn'ilay tanàn'Andriamanitra indray izay nidina ary namonjy azy tao anatin'izany. Tamin'ny fotoana rehetra tokoa dia tsapa ny herin'Andriamanitra izay nitarika sy namoaka ny zanak'Israely niala avy tamin'ny fahababoana ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Niala koa tamin'ny fanandevozana ohatra tany amin'ny tany Egipta nandritra ny 700 taona ary dia tafody sy taverina indray tao amin'ny tany Kanana izay nampanantenany avy tany amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ny Tompo Jesosy momba antsika ry havana ary izy no miahy ny fiainantsika tsipriany tsy hamelantsika eo amin'izay manjoa antsika izy fa mitantana antsika mitanakavana amin'ny fahamarinany. Tomoera amin'ny fahatokiana ary aoka hatsiaro isika fa mbola ao fan'Andriamanitra tokoa amin'izay zava manahirana antsika rehetra fa zava-dehibe dia izao tomoera amin'ny fahatokiana, tomoera amin'ny fitiavany, tomoera amin'ny fiadanany ary aza mierikerika foana fa te-antsika ny Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Aoka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahiny masina hitoetra amintsika mandrakariva azotsika mitahiry izany tenin'Andriamanitra izany ho azo ny voninahitra antsika ny fiadanany anio ampitsoro mandrakizay misaotra Tompo hivavaka antsika. Ry Andriamanitra ray zanaka hafa any masina ianao tokoa dia nandidy mba azony mihaino mandrakariva ny feonao. Eny ianao Jesosy ilay tonga tety aminay nanaiky ny ran'Andriamanitra ray ary naniraka ihany koa ilay fanahy masina mba eo aminay mandrakandroany mandra-piferina indray amin'ny raholanitra. Mankasitraka iram-poram-panahy satria ianao tokoa dia tsy mba mandao. Ianao dia mitoetra mandrakariva mpamonjy, mpanafaka ary mitantana anay mitanakavana amin'ny fahamarinanao. Eny Jesosy ampianaro hanokatra ny fonay izahay mandrakariva eo aminao ka tserikerika foana na hivily amin'ny ankavia amin'ny ankavanana fa handreny feonao avy eo hivonay manao hoe ity no lalana handehana. Sotranao Jesosy noho izany rehetra izany ary dia tahaka ny zanak'Israely izay nanana ny tena sy nifikitra taminao mandrakariva tahaka izany koa izahay Jesosy mba hanantenanao isan'andro mba hifikitra aminao ka tsy herikerika ary hatsiaro mandrakariva fa eo aminao ihany misy ny famonjena. Ampiarezony mpanomponao tsara avy Jesosy malala amin'ity andro ity ianao nitantana sy fiminazy ireo ary dia ilay fananao masina mahery nitoetra ao anatinay ampahery ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay ary dia naisotra ihany koa izay rehetra rovo sy aretina rehetra, naisotra koa izay rehetra zava-manjoa amin'ny fiainanay ka tonga anie Jesosy manalo mba hitoetra ao anatin'ny fahamasina sy ny fahamarinanao. Diovy mandrakariva ny fonay ary ataoko izay Tompo manalo hitoetra ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadananao ary ny faripo avy aminao. Dia ianao nidera ny ajana amin'ny voninahitra ry Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Koa mitahinao ny Tompo dia miaro anareo. Mampamiriapiratra ny tavany amin'ny Tompo dia mamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia manome ny fiadanana. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen.